Tompoko lasy tompoko vavy mbola faly miarahaba isika rehetra manaraka an'ity chaîne ity de aty ampiandahana entaniko foana ianareo hiaboneny chaîne YouTube de apetrahony commentaire ary asio like ny vidéo. Zay ary ny oela tompoko lasy tompoko vavy androany isika iresaka mikasika ny mpitandro filaminana eto a Madagasikara. Raha vao eto a Madagasikara no asiandresaka dia tsy azo hodiny tsy hita ary ny tsara dia tsy azo afenina fa ny mpitandro filaminana eto amintsika Madagasikara dia anisany manao ny asany ary tena tia manara-dalàna ary mahavita izany asa ataony izany mihitsy ary tsy mba tia kolikoly, tsy mba tia zavatra tsy mety izay mirona mankany amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny mpitandro filaminana eto a Madagasikara. Ary anisany mahasambatra antsika vahoaka malagasy izany satria manana mpiaro isika ary manana ireo mpiahy tsy mba mitanila fa miaro atsika amin'ny fotsy miangatra ny mpitandro filaminana eto a Madagasikara. Ary ataony mpitandro filaminana tsapany vahoaka mihitsy fa hoe tena mitandro ny filaminana tokoa izareo, ohatra fotsiny tamin'ny fitokonany collectif de 11 candidats nisy mpitandro filaminana anankiray dia nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hitandrona ny filaminana mba tsy hisy any korontana. Tena manao tokoa ny mpitandro filaminana eto a Madagasikara ary ohatra kely koa omeko anareo ny zavatra nataon'ny polisy izay toetra mampitehidera ary mendrika omentehaka ny toetra nataon'ny polisy. Ity tantaraiko aminareo ity. Ny 28 Desambra lasa teo dia nasambotra ampisoloky iray ny polisy miasa ao isotry. Nefa tonga teo anivony CSP4 ny reniny ary nikasa hanome vola be ny polisy mba tsy hanohizana ny fanadihadina. Tsy nanaiky izany fikasana hanao kolikoly izany ny polisy ka nanokafana fanadihadina avy hatrany ireo renim-pianakaviana io. Natolotra ny sampampandraharaha miady amin'ny kolokolo na paky izy mianaka ka samy no tanana amponja vonjy maika. Tsara ho tsy ahivina nefa ary tsy azo hodina ho adino fa voararany lalàna ny fanaovana ny kolikoly ary nataon'ny polisy ho tampoko ho hitam-pirenena mihitsy fa nandao ny hagnano kolikoly ny POLISIM-PIRENENA. Na nikasa nanome vola na nikasa hanome tsolotra polisy aza ny vehivavy roa nidoboka amponja dia tsy noraharahin'ny polisy izany fanaovana kolikoly izany fa ny polisy dia manara-dalàna avy hatrany ary ny polisy dia tsy mba tonga mirona mankany amin'izany fanaovana kolikoly izany. Izany dia midika fa ny polisy eto a Madagasikara dia tena mbola anisan'ny polisy mendrika tehaka ary mendrika omena haja sy dera maromaroa ny tahaky ny polisy fa ilainy tany sy ny firenena ny olo toa ireny satria tsy mba namany mpanao ratsy ary tsy mba namany mpanao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena koa satria ny polisy no mitandro ny filaminana fa tsy hirona mankany amin'ny kolikoly. Tena ilaintsika eto Madagasikara tokoa ny polisy indrindra ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra satria ireo no mitazona ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ary ireo no miady amin'ny tsy rary ny tena mendrika ary tena tsara ho antsika vahoaka malagasy ny fananantsika ny mpitandro ny filaminana. Zay ary no ela tompoko lasy tompoko vavy ny ela tsy maintsy ny diavina koa dia mankasitrika isika rehetra na vita ny haino ny hagatra ny vidéo hatramin'ny farany ary ety ampamaranana dia mbola entaniko foana ianareo hiaboneny chaîne YouTube ary azadino ny mametraka ny commentaire ary asio like ny vidéo fa ho maro ny zavatra hitanao ato sahala am'le hoe vaovao sy ny tantaran'ny olona ary sy ny zavatra rehetrarehetra azo zaraina izay tsapa sy hita fa hoe masoa isika rehetra. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oye bye bye ciao ciao.